Mahalala an Jesosy sy ny teniny. Izany no amaranantsika ny dindinika sy amaranantsika ihany koa ny filazan'ny tsaran'ny Zona izay anasako anao ampitiavana. Ankaravona sy ampifaliana mandrakariva ary mpiara-mianatra no ianako aminao ka hanolorako ny fiarapana sy ny firarintsoanao sy ny ankonanao ary hanonako ity ampiandohana hatrany hatrany ny fiadanan'ny tompo mba hanjaka ao am-poniny tsirairay avy. Andeha hiaraka hivavaka isika raha hanomboka izao dinidinika izao. Andriamanitra rainay misaotra anao indrindra izahay fa nanana tombotsoa afaka indray miaona amin'ity fotoana ity izay amarananay ny herinandro fiarany mandinika ny teninao sy amaranana ihany koa ny fandininay ny filazan'ny tsaran'ny Zona. Tomoera ty amponay ara-ankehitriny amin'ny alalan'ny Fanahy Masina mpianatra anay izao teninao izao. Mamelany ilokay mamondrafo aminay minara Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-mianatra namana, fantatsika tsara fa ny fiaonatany Galili no mamarana ny filazan'ny tsaran'ny Zona. Ary famarana ihany koa izay mitarika antsika mandrakariva mba alala sy ahafantatra an Jesosy sy ny teniny. Zavatra misy mantsy ny olona ankehitriny dia mandre ny Tenin'i Kristy ny olona ankehitriny, mianatra izy nefa tsy mitoetra ao amin'izany Tenin'i Kristy izany, tsy mankatoa fa atao mijanona ho fahalalahana fotsiny izany. Andeha isika kosa ankehitriny mba hiezaka hitoetra ao amin'i Kristy ka ny Tenin'Andriamanitra dia hitondra antsika ho amin'ny fiovam-po tanteraka. Ry mpiara-mianatra namana, ito ampamaranana dia tiako ny ampatsiahy ianao fa samy hafa tanteraka amin'ny fomba fijerin'ny olombelona ny fijerin'Andriamanitra, tsy mitovy. Amin'ny alalan'ny Baiboly izay teniny no izarany amintsika ny fomba fijeriny eo ambany herin'ny Fanahy Masina. Tadio tsara fa amin'ny alalan'ny Baiboly no itenenan'Andriamanitra amintsika. Amin'ny alalan'ny Baiboly koa nefa no ahafahantsika miaino an'Andriamanitra. Ary izany no zava-dehibe ao amin'ny filazan'ny tsaran'ny Zona. Ho anjarako, anjaranao no misafidy na isika haniry andeha amin'ilay fahazavana Jesosy ilay fahazavana, na tsika hisafidy andeha ao anatin'ny haizina. Ampiko anefa ianao fa ao anatin'izany safidy izany dia ilayntsika ny milefitra ao amin'ny Jesosy, ilay Zanak Andriamanitra, ilay nanavitra ny taranak'olombelona. Ilayntsika ny mandray fanapahan-kevitra handray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy antsika ilay fanandresy ny fahafatesana. Ny filazantsaran'ny Zona dia mifarana. Fa tiako kosa mba hitoetra am-poninao ilay fanantenana izay nambarana. Andeha aho ka andeha amboatra fitoerana ho anareo ka handray anareo ho any amiko. Kristy no ilay mpanalalana amintsika mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Satria Kristy ilay Andriamanitra tonga olombelona ka nonina tamintsika. Anjarantsika ary no mampiatra ireny lesona ireny. Misaotra anao tamin'ny fiarahana nandrehitra izay fotoana lava dia lava izay. Engene ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao. Ho famaranantsika azy ny dindinga izay niarahantsika tamin'ity herinandro ity dia efatra no ampitianantsika azy. Ary efatra nakatsika lesona ihany koa amin'ity filazantsaran'ny Zona ity. Voalohany, tampitiavana no namerenan'i Kristy amin'ny laoniny ny fiainan'i Petera. Tiaka ihany koa ny ilaza aminao fa ampitiavana ihany koa no tiany Jesosy hamerenana amin'ny laoniny ny fiainanao. Ianao mahalala ny fiainanao, fantatra Jesosy izany, vonina Kristy amerina amin'ny laoniny ny fiainanao. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia izao, tamin'ity herinandro ity dia noresantsika hoe ny fomba tsara indrindra izay tokony ataontsika kristianina dia ny mibanjina an Jesosy fa tsy variana mijery ny hafa.
iriko mba ho Jesosy no hijerenao, mijery an Jesosy ilay tompony fonoantsika, tsy mijerijery ny hafa fa mijery an Jesosy. Zay ny faharoa. Fahatelo, nianarantsika tamin'ity herinandro ity ny fahafantarana an Jesosy sy ny teniny, ka Jesosy ilay mitarika antsika ao amin'ny fahazavana ary mampitandra antsika mba hialantsika amin'ny fahamaisinana. Ary no resantsika ihany koa ny teolojian'olombelona sy ny teolojian'Andriamanitra ary ny fizarana fahaefatra fara amtinantsika ny filazantsarany Zaona. Ny filazantsarany Zaona amin'ny Zaona 10:10 dia mitarika azy mitarika anao mba hitoetra ao amin'ny Jesosy sy miray amin'ilay mpamonjy antsika. Ny tompony hitay anao, ny tompony hitantana anao mba tsy ho verimaina ny dinika ny fanaovantsika teto, fa izy fanavaozana ngezabe ho ahy sy ho anao, ka ianao hitoetra amin'ny Jesosy, iray ao amin'ny Jesosy, izaho hitoetra ao amin'ny Jesosy, iray ao amin'ny Jesosy, dia mba hiverina amin'ny laonany ny fiainantsika tsirairay avy. Andeha ary farana antsika mivavaka izao dinidinika izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao izay no fotoana lava izay nomenao anay ka nafanay nandinika ny filazantsarany Zaona. Mitahiny mpiaino, mitahiny makasika anay tsirairay avy. Ka ny filazantsarany Zaona no mifarana, fa ny fitoeranay ao aminao sy ny firaisanay ao aminao kosa dia hitoy isan'andro isan'andro ary avao isan'andro isan'andro izany. Tompo, misaotranao izahay fa navelonao tamin'ny laony ny fiainan'ny Petera, ary dia irina ihany koa fa ho averinao amin'ny laony no amin'ny fahatsarana indrindra ny fiainanay tsirairay avy. Hisaraka izahay, hifandao, kanefa kosa ny fahasoavanao ampamizarany ho aminay mandrakariva. Dia mitahianay, mitahi izao mpiaino izao, nivavaka tononona sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.